Tokony ho tamin'ny 10 no nianjera no vato teto ambanina Pamarinana. Trano 5 no rava ary olona 12 no niarany loza. Miisa 4 ireo namoy ainy ary 7 hafa kosa ireo naharatra mafy. Andro maraina tokony tamin'ny 10 mahery teo zany olona teto manodidina dia na ino zavatra mikorotana be avy any ambony any dia samy mitaitra moa. Loza moa tsy mampilaza fa vetivety any dia vato zany no potia avany, vato be eo amin'ny 5 eo. Dia rehefa ninjero vato ireo dia trano 4 zany ny victime tamin'ireo, potika tanteraka raha antsika mahita ireo. Dia anankiroa zany reto ambany reto, ity zany vato be farany zao dia tonga aty ambany aty ny fianjarany. Tamin'ireo trano 4 ireo zany dia olona 4 maty sur le coup. Dia enina zany mbola maratra mafy ny hôpitaly any treto. Efa nanao fikarohana zany ny pompeto aorianan'izay fa izay zany no ny foton'olona namonjy voalohany teo fahitanay izay sura fa tsisy tsony ao, tsisy olona tsony ambany. Tonga tena toerana ny solotena ny filoham-pirenena sy ny governemanta malagasy, ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Tsy maintsy ho raisina ny fepetra ahafahana mamindra ireo mponina manodidina ny faritra izay mbola tandindomindoza hatramin'izao. Efa misy carte ny monsieur le ministre. Hitako ilay tokony atao mazava iny dia nanomboka rapitsy iny imprimena avao dia avoakanareo amin'ity faritra rehetra ity hoe reto aby les zones à risque ka il faut évacuer. Tsy manao étude ambony latabatra fotsiny nareo fa informereo isa-tokantrano mihitsy ilay olona zone à risque ity nareo anatina situation de danger dia atarina izy dia ditavana solution momba ny recasement an'ilay olona na mila m'évacuer izy. Coûte que coûte angamba mon général satria c'est ain'olona ngely izy tsy voavidy ana ady hevitra ambony Am gymnase moa izy teo? Gymnase na amin'ny terrain. Eo amin'ny 800 personnes satria efa vita cartographie fa ny tena dia mila informer anazy dia notifiena amin'ny tsirairay mihitsy ilay izy raha mpanjakana ilay izy dia mba tokony arahana dans ce sens. Araka izany, tokony handray fepetra ao anatin'ny fotoana fohy ny commune Antananarivo renivohitra sy ny prefektura Analamanga manoloana ny toedra rà eny an-toerana izay mbola mipetraka ao faritra mena hatramin'izao. Efa nandray tanana ny fitondram-panjakana ary vonona hanome tanana amin'ny famindrana ireo mponina ihany koa ny tafika malagasy. Misa 4 moa ny maty zany hatreto raha ny tarimarika Vonjomaika aloha mankahery sy mirary fasitranana aingana ihany koa an'ireo naratra izay misa 9 ary ny 2 amin'izy ireo no tena atao hoe mbola tahorana zany na grièvement blessé fa efa nandray an-tanana avy hatrany ihany koa ny fitondram-panjakana dia ny ministre ny fahasalamana no efa eny amin'ny hôpitaly andeha hoeny zay rehefa miala eto ao anatiny izay hoe fandraisana an-tany izay ary mazava ho azy zany maimaim-poana avokoa ny fitsabiona ho raisiny fitondram-panjakana an-tanany. Isika zany manapaka ny jirony ny jiramaty eo misy fanadiovana sy maintsy atao sao dia sanatria mbola misy olona tavela sanatriny zany fa mino fa tsy izany tsony satria androtoandro izy efa fantatra reo miaramboina rehetra dia ny fanetanana ngezabe izay tsy maintsy ataontsika dia ny alany reo mpiaramonina eto izay amin'ity faritra tandindondoza aty mba handeha sady araky ny toromarika izay omeny chef de district sy ny BNGRC amin'ireo toerana efa natokana ao amin'izany toy ny amin'ny école normale ohatra fa izy famodaminana maika rehefa avy eo dia iangavianareo koa reo olona isan-karazan'ireo zany mba hiala amin'ilay faritra raha ohatra ka mahatsiaro hoe tandindondoza satria aloha misoroka foana tsika toy izay hoe efa tonga ilay vona zay vao manisy ty manatrika an'izy zany aloha misoroka ka miangavy ny olona manodidina izay amin'ity faritra aty izay mipetraka amin'ny toerana sy dia mety mampidi-doza mba hiala sisa atakandro amin'ilay faritra satria haitsika no arovantsika. Taorian'izay nidina teny amin'ny Asiera nijery sy namangy ireo niaram-boina sy ny fianakavian'ireo namoy ainy. Teny amin'ny hôpitaly no nahitana ireo mponina sasany afaka niala. Hitako teny zao tamin'ilay izy nianana dia tena tototona be ilay izy ohatran'ireny nisy horohorontany ireny dia za moa ambanin'ny tranonay dia nitsoaka naka tamin'ny malalaka za nitsoaka efa vovoka be namovoka teo akaikinay dia amin'izao zany trano anaky eo amin'ny 5 eo ny rava dia eo amin'ny olona 4 zany zao ny hoe maty. Tena tevitevy aloha tena
tony tsara moa fola ka mbola navitany sady ny crosse ny tsoka misy misasany eny amin'ny lavarangana ny andeha saoty ala ao anaty trano zany misy moa ireo naratsa le vokatsy le fisaotiana konkoa ndraiky sasany fa tena enjana ka Ndraiky zay ministra kambana amin'ny gouvernement ny raha nandroloatoa filohan'ny republika ny raha nandroloatoa la ministra lehibe ny gouvernement ihany koa ijerenareo vahia abana miarambola tamin'ny zavatra ny tonga androany maraina le filatsahana ny amin'ny raha fahasalamana tena tanteraka makahirenareo amin'ny fitsaboana ary mamotra ihany koa fanampiana dre amin'ny fitondram-panjakana. Ny efatra amin'ireo dia maty izay mariako fa misy telo mianaka dia misy vehivavy iray ny 12 zany maratra ary ny efatra amin'izy ireo dia atao hoe misy voina misy mafimafy ihany izay mila fararaha-maso akaiky fa ny fito moa zany dia atao hoe blessure légère fa efa tsaboina tsara amin'izao fotoana izao. Dia ny fanjakana no miantoka ny fitsaboana manontolo amin'ny alalan'izay atao hoe fond d'équité zay zany no fanapahan-kevitra ataon'ny fanjakana io fond d'équité io ahafahana mitsabo tsy andoavam-bola ireo marary rehetra zay maratra no vokatry niny loza zay nitranga iny. Tiana ihany koa nefa ny mankahery an'ireo zay maratra ary mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo zay maratra. Nanamafy ihany koa ny prefekturana Analamanga fa tsy maintsy ho raisina ary ampiarina ny fepetra anesorana ireo mponina amin'ireo toerana tany domondoza na mbola tsy mazava ny toerana andraisina azy ireo izay mihoatra ny 2,000 tafo raha ny fanazavana. Rehefa misy voalaza matetika aminay manjery hoe be da be ny danger imminent eny amin'ny toerana iny fa tokony ala ny olona tapitra angamba zay ny fifampiresahana fa andray fepetra entitra zany zay rehetrarehetra déclaré zone rouge eny amin'ny toerana iny dia tsy maintsy évacuena daholo zany ao anatin'ny fotoana fohy. Ny OMC élargi moa zany tsy maintsy ivory androany hariva na rapitso maraina hijery ny fomba natanterahana an'izay satria tsy maintsy hiarah-miasa amin'ny force zany ny gendarmerie ny police pirenena ny miaramila zany ny fanalana ny olona ny fanampiana ny olona hiala teny zany fa zay zany ny mesure tsy maintsy ho raisina manomboka zao. Efa nitanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly fa maro ny fiotsahan'ny tany niseho hatramin'ny taona 2024 manodidina ny rova Manjakamiadana. Aina maro no nafohy vokatry izany. Maro ihany koa ireo naratra sy ravafananana ary tsy manan-kelofana. Amin'izao fotoana mbola mijanona ho faritra mena ny ilany andrefana, miainga ho tsy mialon-jafy, mandalo eo ambanina mpamarinana ho any ankadilalana.